mbola hoe zanagasikara za koa mbola ato any vao tsara menareo andro hoe matetika ny olona marani-tsaina dia mijaly ara-pitiavana. Voalohany sarotra mandresy lahatra anazy, manana ny eritreriny izy, nanam-pahalalana izy. Raha ohatra ianao ka hoe fanditra aminazy, mifanditra, fa izy dia tsy hainao izany. Dia aleo mahaleo tena toy izay haritra vady. Any amin'ny Taman-droso ny ankamaroan'ny mpivady rehefa miteraka anankiroa, rehefa miteraka izany matetika misaraka. Lehilahy tokan-tena, vehivavy tokan-tena. Aloha dia satria tsinona ny vehivavy tsy te hijaly sy tsy te hafa amin'ny adalan'ny lehilahy. Dia ny lehilahy koa tokan-tena avy eo manao ny fiainana. Raha toa ka hoe sendra tsarotra dia matetika tsy maintsy ambony foana moraly, tsy kefy, mitohy foana. Eny mafy, mafy ilay izy, fa kosa tsy maintsy zakaina. Dia eo ilay hoe mahatoky tena. Mahatoky tena ianao na dia hoe ianao irery ary no miady amin'ny fiainana. Sarotsarotra ihany aloha, tsara ny ronono indray, fa rehefa tsy azo iaraha-monina ilay ilany, inona moa izany azo atao? Dia ny mankafy ilay hoe izaho dia free, malalaka amin'ny zavatra rehetrarehetra, afaka manao an'izao, afaka manao an'izao, afaka manao an'izao. Amin'ny ankapobeny moa ianao rehefa célibataire afaka manao an'izao rehetrarehetra izao. Hafa ny olona manambady, manambady ianao tsy maintsy voafetra hoe tsy mahazo manao an'izao. Fa raha ohatra ianao ka hoe tokan-tena, afaka manao izay tianao atao. Nefa mbola velon-kianatra zareo fa tsara ny ronono indray. Amin'izay ianao raha ohatra ka latsaka anaty lavaka dia manarina ny ilany. Raha misy tsy ohatra hoe marary, eo ny anankiray. Raha ohatra ianao efa mipetra-drery, sarotra kokoa hoe hitady an'ity, hitady an-drakoto, hitady an-drabe, hitady an-drano. Sarotra be hitady olona amin'izao fotoana izao. Fahita-po ary manahirana. Dia izay. Fa haingany mba hifankatia daholo ny mpifankatia rehetrarehetra dia haingana ihany koa mba hoe hifanaja satria ny fifanajana ny zava-dehibe indrindra. Izay hoe mankasitraka tompoko ary ny tanora ihany koa mbola averiko mba hiezaka ny tanora mba hanohy fahalalana, mitsinjo ny mahasoa izay vao mahafinaritra. Mankasitraka tompoko.